Miarabantsika tsirairay avy manaraka ny fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao. Isaorantsika ny tompo Andriamanitra manan-karem-pahasoavana, Andriamanitra be famindrapo, mahari-po, mbola mameteny antsika indray androany ary mbola mamety ombinandro iomanantsika. Ary rehefa antsika miomana ny amin'izany fiverenan'i Jesosy izany dia fandraisantsika ny teny izay afaka manamasina sy manamarina antsika tsirairay avy. Teny manamarina, manamasina antsika tsirairay avy ary teny mampahery antsika. Te hampahery anao amin'izao teny izao hoe ianao izay nandray an'i Jesosy, na tokom-pivavahana aiza ny misy anao, na tokom-pivavahana aiza, na fikambanana aiza ny misy anao, na fikambanana aiza, na aiza misy anao, ianao izay nandray an'i Jesosy dia fantaro ny fahamarinana hoe zanak'Andriamanitra ianao. Zanak'Andriamanitra ianao. Zava-dehibe mihitsy ny fahafantarantsika an'izay hoe zanak'Andriamanitra izay. Dia tiako mbola tohizana izany ilay teny izay nizaraiko teo aloha teo any amin'ilay hoe fanaham-panadevozana ho amin'ny tahotra sa fanahy ny zanaka natsangana miantso hoe Aba Raio. Dia efa nizaraintsika tamin'ny teo aloha somary nivalapatra kely tsika tao amin'ilay fanaham-panadevozana ho amin'ny tahotra. Nisy fotoana rehefa nizatra mitranga, nizatra tao dia ohatrany hoe matahotra sao dia tsy nanao an'ity, sao dia tsy nakary, sao dia tsy nanao an'izao, sao dia tsy nandeha tahatsy, mahatonga nahako sala amin'izao sy izao. Fahafantaranao hoe zanak'Andriamanitra ianao, na any am-piasana ianao, na eny an-tokotany ianao, na ao an-trano ianao, na eny am-pitsangatsanganana ianao, na miasa ianao, na miala sasatra ianao, na mandeha ianao, na mandry ianao, na matory ianao, na mifoha ianao, mila fantatrao hoe zanak'Andriamanitra ianao. Dia rehefa fantatrao fa zanak'Andriamanitra ianao, tiany ianao izay. Ary rehefa tiany ianao izay dia Andriamanitra miandany aminao, mikarakara anao, mamolona volanao, mafantatra izay tsara ho anao. Dia te hampahery antsika tsirairay avy ahako. Be da be mantsy ny mampahory zanak'Andriamanitra, be da be ny mametsiny zanak'Andriamanitra, be da be ny mandrahona sy mampitahotra zanak'Andriamanitra ary mametraka indray ao ambany lalàna. Dia raha vao ambany lalàna dia matahotra, dia lasa misy fanahiana. Dia izao ny zavatra misy mantsy voalazan'ny Joba no milaza an'izay hoe izay zavatra ahiko ihany no tonga amiko, izay zavatra tahorako ihany no tanteraka amiko. Ka rehefa misy olona miteny aminao zavatra ratsy, zavatra mampatahotra, zavatra mampanahy, ka raha raisinao iny ary eritreretinao, dia ny hafaran'iny lasa manjary eo aminao. Fa mila ianao mandray an'ilay tenin'Andriamanitra milaza hoe zanako ianao, izao no niteraka anao androany. Mila ianao mandray an'ilay tenin'Andriamanitra hoe ankohonako ianao, zanako sy asan'ny tanako adidiko ihany. Mila ianao mandray an'ilay tenin'Andriamanitra hoe miteny hoe manana ny fanahiny zanaka natsangana, milaza hoe Aba Raio, ary raha zanaka dia mpandova ary mpiray lova amin'ny Kristy. Dia tena tia napetraka amintsika tsirairay avy izany. Dia ndao ngerantsika leo amin'ny Korintiana, Romanina toko 9 andininy 15. Toizantsika foana io. Romanina toko 9 andininy 15. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanaham-panadevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahiny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Aba Raio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manambonina aminy. Fahamarinana goavana izany teny izany ho raisintsika tsirairay avy. Hoy izy hoe izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ny ahafantarana fa zanak'Andriamanitra ahako dia ilay fanahy masina atao anatiko. Ny atonga ny fanahy masina io atao anatiko, any amin'ny fiandohana mihitsy ny resantsika. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia mitoetra ao amin'izay olona nateraka indray. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia mitoetra ao amin'izay olona nateraka indray, na hoe nateraka avy any ambony. Izany hoe ilay olona nandray an'i Jesosy
Jaona toko voalohany 2:12 dia milaza hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Nandray an'izy io ilay teny tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra, teny dia Andriamanitra, teny no nisy fiainana, ary raha tsy tamin'ny teny dia tsy nisy fiainana. Ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika Jesosy Kristy. Saotra anao Jesosy fa ianao ilay teny, ianao ilay verbe, ianao ilay teny tonga nofo nonona taminay, ary izay rehetrarehetra nandray anao dia mahazo hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Manao ny ifandraisana an' Jesosy io. Ifandraisana an' Jesosy io tsy hoe mianatra katekômena mandritry ny herintaona dia avy eo raisina mpandray dia nandray an' Jesosy izay ny dikany. Io atao hoe nateraky indray io ho tonga zanak'Andriamanitra io, hoe izay rehetra nandray azy io tsy hoe miditra anatina groupena mpihira dia nandray an' Jesosy izay. Io hoe nandray an' Jesosy io, nandray azy io tsy hoe nitokanana diakona, na hotokanana pastera, na hotokanana mpiandry, na hotokanana amin'izao asa maro isan-karazana izao dia voalaza fa hoe zanak'Andriamanitra. Ny mahatonga aho ho zanak'Andriamanitra dia ny fandraisako an' Jesosy. Ny fandraisako an' Jesosy tsy ny hoe izaho makany amin'ny trano fivavahana isan'andro na isan-kerinandro dia zanak'Andriamanitra aho zay. Zany rehetrarehetra zany le antsoina hoe naterak'olombelona. Zany rehetra zany le atao hoe nofo aman-drà. Jesosy Kristy rehefa niresaka tamin'ny mpianatra dia nanambarany amin'ny hoe ataon'olona iza moa dia ozy Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia ozy Jesosy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy nofo aman-drà nanambaranao azany fa ny raiko izay any an-danitra. Misy ny atao hoe nofo aman-drà, misy ny atao hoe ray avy any an-danitra. Raha vao mbola nofo aman-drà dia tsy mandova ny fanjakan'ny lanitra. Raha vao mbola nofo aman-drà dia tsy miaina ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha vao mbola nofo aman-drà dia tsy mandray ny fanahan'Andriamanitra fa mila fahaterahana avy any ambony. Dia avy eo Jesosy dia nilaza ihany koa hoe misaotra anao aray fa nafienonao tamin'ny endry sy mana-tsaina izany fa nasehonao tamin'ny zaza tamin'ny tany madinika tamin'ny zaza. Zany hoe ilay fahaterahana any ambony dia tsy resaka hetsika natao, tsy resaka fananana mari-pankasana na hoe misy asa natao sy zavatra natao, fa ilay nateraka avy any ambony dia olona ny bebaka. Inona ny atao hoe olona ny bebaka? Ny olona ny bebaka dia olona matsiaro fa nandova ota. Na inona nataony, na inona tsy nataony, vao teraka teto tany izy dia mpanota ny anarany. Na inona degréany fahotany, na inona fahotana tsy nataony, rehefa mipetraka eo fotsiny olona ray, na izy, mpanota ny anarany. Mpanota izy ary mendrika ho any amin'ny elo. Fahafatesana ny tambony ota, fa fiainana mandrakizay kosa no fanomezana mahay maim-poana avy amin'Andriamanitra. Dia rehefa matsapa ny olona fa natiora mpanota ka mila fanovana dia io fanovana io tsy voaovan'ny religion, tsy voaovana tokom-pivavahana, tsy voaovana fikambanana, tsy voaovan'olombelona, fa io mirakla an'Andriamanitra io asan'ny fanamasina io mahatonga na ny bebaka, mahatonga na nandray ny famonjena tsy noho izaha mihitsy na hoe zahara ny bebaka. Zay mahatonga an'ilay hoe tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ary naniraka anareo mba handesy amo. Mahatonga aho vovody tsy izaha mihitsy fa fahasoavana. Andriamanitra no nikasika, Andriamanitra no nikitika atonga anao voavonjy. Zany hoe ny atonga ny olona anankiray ho voavonjy dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, kanefa mba atonga ny olona ho voavonjy dia mila mibebaka izy. Inona ny atao hoe mibebaka? Ny bebaka dia miala amin'ny ratsy fanao, miala amin'ny fahotana ka tsy miverina amin'izany intsony. Raha ohatra ianao atao hoe tany amin'ny akavanana ny lalanao taloha dia mihodina mihitsy ianao lasa makany amin'ny akavia. Ao amin'ny teny grika dia hoe metanoia, metamorphose, raisitsika tahaka ny hoe fanday izay bibitsonjo kely fa rehefa avy eo iny mivoatra, rehefa bibitsonjo izy dia eny amin'ny raviraviny eny no haniny sy namany, fa rehefa avy eo izy nivoatra, nivadika, lasa lolo dia manidina. Rehefa manidina izy tsy ravikazo intsony no haniny fa ilay tsiry eny amin'ny voninkazo manimanitra sy misy tsirony tsara. Zay le atao hoe metanoia, metamorphose. Ny olona anankiray koa dia mila an'izay metanoia zay, izay metamorphose zay, fiovana. Io fiovana io lazaiko anao tsy olombelona no manova, tsy fikambana, tsy atoko-pivavahana, tsy rafidrafitra sy fombafomba, vao maika ireny mampisy fireharehana.
satria izay le atao hoe religion. Ny religion dia ianao manao zavatra anatonanao an'Andriamanitra ary milaza ny performance na ny fahatsarana zavatra nataonao eo anatrehan'Andriamanitra mba hitenenanao hoe reto momba reto ny nataoko raiso ahiditra ny fanjakanao. Dia davin'Andriamanitra nefa tsy ny natao fa ny davin'Andriamanitra dia l'état être ohatry ny ahoana ianao ve le efa nateraka indray sa ianao tsy mbola nateraka indray. Zay ny ilana valiny androany fa tsy hoe izaho mpiambana fikambanana zao, zaho anatin'ny fiangonana zao, izay manao asa isala am'izao, zay manao an'izao zao. Tsy le asa mihitsy dia davin'ny tompo aloha fa le natiora. Izy ianao zanaka ve ianao sa tsy zanaka, mpandova ve ianao sa tsy mpandova, ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ve ianao sa tsy ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia mila mibebaka ary tsy miverina intsony, tsy hoe mifona mantsy dia mbola miverina indray atao rehefa avy eo le zavatra, fa ny mibebaka dia mifona sy tsy mamerina intsony. Rehefa voakasika ny fanamasin'ny Petera ary nitory tamin'ny andro Pentekoste, voakasika tampon'ny olona dia ozy izy hoe ry rahalahy, inona ny tokony ataonay? Filazantsara nytorian'ny Petera dia ozy Petera hoe mibeba ianareo, areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ho famelana ny helokareo, ianareo andray ny fanamasina. Ny fibebahana zany dia zay fanolora-tena marina ho an'i Jesosy ary tsy fiverenana fahotana intsony. Fanekenany ran'i Jesosy hanadio, hanamarina, hanamasina ary amin'iny ianao raha tena vao amponao le izy fa tsy filanao sitraka manolona na hoe noza miteny anao fotsiny fa tena vao amponao dia misy fanovana ataon'Andriamanitra ao. Le fanamasina no mikasika anao ary tonga zanak'Andriamanitra ianao, lasa halanao ny fahotana, lasa halanao zay zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra ary ny ao anatinao lasa maniry an'Andriamanitra, lasa te anao ny sitrapon'Andriamanitra, lasa mitady an' Jesosy ary indrindrandrindra afaka ianao rehefa ao, afaka amin'ny sigara, afaka amin'ny toaka, afaka amin'ny paraky, afaka amin'ny rongony, afaka amin'ny fitsangajangana, afaka amin'ny lainga, afaka amin'ny kolikoly, afaka amin'ny fitiavatena, afaka amin'ny risoriso, afaka amin'ny lolopo, afaka amin'ny fahatezerana, afaka amin'ny aretina, afaka amin'ny tahotra, afaka amin'ny fahafatesana, satria ilay fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra no mitoetra ao anatinao. Ary rehefa mitoetra ao anatinao io dia manana fiainana be dia be ianao, dia tonga zanak'Andriamanitra ianao. Ny andraisana ny fanamasina, fibebahana, ny fanolora-tena ho an'i Jesosy dia ao amin'ny Efesiana dia milaza hoe ao aminy ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase. Io fanamasina io no mandray anao, mitarika anao ary dia hozy izy hoe izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, tsy hoe izay mankany am-piangonana ny zanak'Andriamanitra, tsy hoe izay manao adidy ny zanak'Andriamanitra, tsy hoe izay koralina ny zanak'Andriamanitra, tsy hoe izay pastera ny zanak'Andriamanitra, tsy hoe izay mpiandra ny zanak'Andriamanitra, tsy hoe izay manao fahafolo-karena sy manao adidy ny zanak'Andriamanitra, tsia izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Io zany tsy anaty rindrina efatra intsony io, tsy anaty ravidravitra sy fombafomba intsony io. Ary rehefa zanak'Andriamanitra ozy izy dia tsy nandray fanaham-panandevozana, lasa matahotra, lasa anao zavatra, lasa misy tahotra ao anaty ary ohatrany hoe miainao anaty tahotra foana. Fa rehefa mandray an'Andriamanitra, mandray an' Jesosy Kristy dia fanahany zanaka natsangana no ao anatinao ary io fanahy io dia milaza hoe aba raha eo. Dia ny fanahy miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika, ary raha zanaka tsika dia mpandova an'Andriamanitra sady mpiray lova amin'ny Kristy koa. Inona ny lovanao? Mandova an'le natiora an'Andriamanitra ianao. Ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany dia milaza hoe lasa mpiray amin'ny fomba an'Andriamanitra ianao. Lovanao zany dia fahamasinana, tsy andevon'ny oty zany intsony ianao ary io tsy ezaka avy aminao fa noho ny fanamasina ao anatinao. Inona le toetran'i Jesosy? Lovanao le toetran'i Jesosy. Toetran'i Jesosy mankahala ota, toetran'i Jesosy tsy tia fahotana, toetran'i Jesosy miaina ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Inona koa ny lovanao? Lovanao la hery sy fahefanana anan'i Jesosy, hery manohatra fahotana, hery mandroaka devoly, hery milaza ny fahamarinana. Rehefa nitory teny Jesosy dia gaga ny mpianatra, gaga ny jiosy hoe ahoana ty? Fampianarana vaovao ty, misy fahefana, tsy tahaka ny ampanora-dalàna fa ny azy misy hery sy fahefana. Raha ny olona mbola tsy nateraka indray, raha ny olona mbola tsy nandray an' Jesosy, tsy manana fanamasina izy. Ary rehefa tsy ao ny fanamasina dia tsy misy hery, tsy misy aina le teny fa vao mainka mamono sy mampatory. Ary zay mahatonga ny olona maro any amin'ny trano fivavahana te hatory, satria maro ny olona no mitory tsy manana ny fanamasina. Ary tsy te ho any amin'ny trano fivavahana intsony ary fa lasa ohatry ny mampatory rehefa tonga any, satria lasa tantara ny tantaraina, lasa resaka fandikana teny Hebreo, fandikana teny Grika, filazana tantara, filazana blagy, filazana zavatra nataon'ny pastera sy filazana fanadihadiana lahatsoratra, satria tsy
hisy fiainana. Fa ny mahatonga an'io hisy fiainana dia le mandova ny fanamasina, mandova ny Jesosy Kristy ary lasa manana hery sy fahefana ny teny ambaranao. Tsy matory ny olona, tsy mona aminaina ny olona, fa tonga saina ny olona ary tonga mibebaka ny olona. Ny olona hitorianao teny afaka amin'ny fatorana, afaka amin'ny aretina, afaka amin'ny gadra, afaka amin'ny tahotra, afaka amin'ny fitiavana zao tontolo zao, satria misy hery sy fahefana ny teny ambaranao. Jesosy rehefa miteny tonga dia tanteraka ny zavatra lazainy. Raha manambara ny teny Jesosy dia tonga dia nitsahatra ny rivotra sy ny ranomasina. Dia ozy ny olona hoe izy ty fa na ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy, baikony dia manaiky azy. Dia tena raha ho amin'i Jesosy ianao mandova an'izay hery sy fahefana izay koa. Tsy aka ositra any aman'olona ianao, apetrao akely ny tananao meo akely ny menaka, meo akely ny pouvoiranao. Le pouvoir sy hery sy fahefana avy ao amin'i Jesosy, avy any amin'ny fanamasina. Tandreny fa misy pouvoir satanika, misy fitaka ataon'ny olona, ka tandreny fa misy fanahy ratsy. Dia mandova an'ilay toetran'i Jesosy ianao. Ilay olona masika lasa malefaka, ilay olona kizitina lasa tsy sarotiny intsony, ilay olona mitebiteby lava lasa olona feno fiadana, ilay olona misy palpitation sy misy tension lasa tsisy tension intsony, tsisy palpitation intsony, fa olona mitony, olona miadana. Ilay olona kanosa lasa olona sasa, ilay olona tsisy fitiavana lasa feno fitiavana, ilay olona tia tena lasa feno fitiavana ny olona rehetrarehetra ary tia manome, ilay olona mpanambaka lasa tsy mpanambaka azo, satria mpandova an'ilay toetran'i Jesosy. Dia inona ihany koa no lovanao? Mandova ianao ny lanitra. Mahafinaritra be zany toerana ho avy zany fa lazaiko anao. Ty eto tany ty tsy azo oharina aminy. Eto tany dia maloto, eto tany dia korotana, eto tany dia feno faratsiana sy feno fahalotona, eto tany dia fanambakana. Fa zao ny zavatra lazaiko anao, isy ilay lanitra vaovao sy tany vaovao, monena ny fahamarinana. Isy ilay fanjakana arivo taona izay Jesosy no anjaka ao Jerosalema, ary izay rehetrarehetra nahatoky dia omeny fahefana anjaka anapaka amin'ny firenena, anananjara tany anjakana sy hibaikona sy hitezomana amin'ny fahamarinana. Mbola isy zany fanjakana arivo taona zany. Inona ihany koa? Andova Jerosalema vaovao. Zany le miaraka amin'i Jesosy. Ny gorodona volamena, ny tamboho vato maro, sosina maro, ny fahazavana tsisy jiro tapaka intsony, tsisy delestazy. Jesosy ny fahazavanao. Lay Jesosy misy nolovanao ahita an' Jesosy ianao. Zao mantsy mbola amin'ny finoana, zao mbola amin'ny fanantenana, fa rehefa tonga ny fotoana dia andova ahita an' Jesosy ianao. Tahaka anazy izy ny fahatsarany, ho hitanao izy amin'ny fahatsarany. Andeha indray ho Jesosy dia amboatra fitoerana ho anareo, any amin'izay hitoerako no hitoeranareo. Jesosy ilay arsitekta manao trano anao, misy trano any efa voaorona ho anao, efa voapetraka ho anao, ary rehefa tonga any ianao dia tiany ianao izy Jesosy. Zavatra holovanao zany zao, apakatra anao Jesosy rehefa ho avy eny amin'ny raolanitra izy. Tsy ho elatsony io, satria ny famantarana rehetra efa tanteraka avokoa. Ary efa mipotra le lehilahy lota, efa mandeha mondialisation tsika zao, efa misy le raha vao tsisy marika ianao dia tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra. Ary efa misy zao le resaka puce électronique, any amin'ny biby no anasiavana azy, fa ny olombelona koa atsoatsy dia asiana an'iny puce iny, tonga dia fantatrao daholo mombanao rehetrarehetra. Ary raha tsy manaiky an'ilay marika le biby ty ianao dia tsy mahazo mividy, tsy mivarotra. Amin'io fotoana io ny fiangonan'i Jesosy efa miara-miakatra aminy eny amin'ny raolanitra, ary rehefa miara-miakatra any amin'ny raolanitra tsy hiara-ny fahoriana lehibe eto intsony, tsy hiara-ny fijaliana sy ny enjika eto, fa andova hiara-iakatra andray anao Jesosy. Ary hiara-iakatra aminy ianao hitoetrano mandritry ny 7 taona. Dia eto tany 3 taona sy tapany mody lamina, isy fiadanana sy filaminana, fa 3 taona sy tapany ady herisetra sy korotana. Tonga Jesosy afaka 7 taona avy eo anafaka ny zanak'Israely, anafaka ny Israely. Dia tonga amin'izay ny ady, tonga ny korotana, fa avy eo ho fatorana Satana, afatotra, apetraka mandritry ny arivo taona any anaty lavaka any, sy le biby sy le lanota dia mandritry ny arivo taona ihana fiadanana eto amin'ity tany ity. Niova ny natiora, ilamina ny tany, ny zazakely hiaraka eo akaiky ny bibilava eo tsisy olana, ny ambodia eo akaiky ny zazakely eo tsisy olana, satria efa niova le natiora, misy an'le métamorphose. Zavatra misy zany tantaraiko anao zany fa tsy resaka fotsiny, fa diniantsika zany amin'ny Isaia 1:10 milaza ny lanitra, milaza ny fanjakana arivo taona. Vita amin'ny fanjakana arivo taona dia misy ny fitsarana lehibe, dia avy eo misy ny lanitra vaovao sy tany vaovao, dia misy ilay Jerosalema vaovao. Izay ny maharitra mandrakizay. Etsy andanin'izay misy ilay afo farisy olofara mirehatra mandrakizay ho an'izay tsy nandray an' Jesosy, dia any ny toerana misy azy, tsy misy ady hevitra. Androany amin'ity androany ity zany zavatra rehetrarehetra tantaraiko anao zany.
ny fanananao an' Jesosy, vita fihavanana amin'i Jesosy fenao. Ataovy le lazaiko tery ambolohan'ny teria mikasika anao ny fanahy masina zao mba hiditra amin'ny fibebahana marina ianao, tsy hanenenanao zany ho betsaka ny ady, ho betsaka ny fitsapana, fa ho tsapatra ianao a manana an' Jesosy, manana fiainana mandrakizay, mandova fitahiana ary antoka anao ny atao tany ihany koa izy, ny sakafonao, ny fitafianao, ny sarotranao rehetra atao tany. Fa raha nomenanao Jesosy Kristy, nomenanao maimaim-poana, dia omena miaraka amin'izay maimaim-poana ny zavatra rehetrarehetra. Ho mpankatony teny ianao a, ary andaitra aminao zany teny zany hitondra fanovana. Amen.